Wata Indraindray tompoko amin'ity marainany alarobia fahatelo amby roapolo ny volana aprily ity fa indray manolotra anao ny rapsodin'ny famarinana ho antsika amin'ity maraina ity. Androany izy dia mitondra lohateny hoe Indraindray Ianao Mila Mangina. Ozy izy ao amin'ny Josoa toko fa 4:10 ary vahoaka efa norarany Josoa hoe aza manakora na mamoaka feo na miloha bavakory aza mandra-pahatonga ny andro anaovako aminareo hoe manakora dia avao amin'izay ianareo no anakora. Ozy izy ny fanazavany lehilan'Andriamanitra amintsika rehefa naniraka ny zanak'Israely andrava mandan-Jeriko Andriamanitra dia nanome tetika azy ireo izy. Dia hoy izy taminy mandehana miodidina an Jeriko indray mandeha isan'andro mandritra 7 andro. Nanome toromarika azy ireo tamin'ny alalan'ny Josoa koa izy mba hangina. Tsy tiany hisy salasala na anontany hoe ianao ve mieritreritra fa irodana io mandy io? Tena matevina ne izy io e? Tsia, nandidy fahanginana tanteraka izy. Nanomboka tamin'ny fotoana ny alany tao an-tranony ka hatramin'ny iverenany dia tsy nisy niteny izy ireo nandritra ny 9 andro voalohany rehefa nandeha niodidina Jeriko. Tamin'ny andro faha-7 dia tsy maintsy niodidina ny tanàna impito izy ireo ary tamin'ny faha-7 dia nitsofiny mpisorona ny trompetra. Atao aorian'izay dia samy niorakoraka ny rehetra. Nanao araka izay nandidian'Andriamanitra azy ireo izy ireo, ka na dia tsy manana fitaovana andravana ny manda azy izy ireo dia nianjera tanteraka nefa izany. Nandidy azy ireo Andriamanitra mba hangina mandra-pahatonga ny andro faha-7 satria tsy tiany izy ireo hiresaka sy finoana izay manafoana finoana. Mety hoe indraindray ianao mila mangina. Raha mifampitolona amin'ny finoana izay lazain'Andriamanitra ianao, aza miresaka fisalasalana. Saintsainy kosa ny tenin'Andriamanitra ary atsangano ny finoanao. Ity lafiny iray ity no ahitanao ny tombontsoa amin'ny fifadikanana. Ny fifadikanana dia anampy anao raha toa ka sarotra aminao ny ino ny zavatra izay lazain'Andriamanitra taminao. Rehefa mifadianana ianao dia mivavaka ary mianatra ny tenin'Andriamanitra dia anafaingana ny dingany fampivelaran'ny finoana amin'ireo zavatra izay iainanao zany. Alleluia! Mino fa nandray zavatra ianao tamin'izany rapsody antsika androan'izay. Indray ianao mila mangina ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy mila momonina ianao amin'ny toe-javatra izay hatrehanao. Raha resy lahatra amin'izany ary ianao dia amin'izao fotoan'izao dia mandasa anao anao an'izao vavaka izao. Za ilaza azy dia ianao amerina azy ampandresen-dahatra. Alleluia! Ry iray malalo misaotra ny amin'ny paikady nomenao andehanana amin'ny fandresena. Ambarako fa misokatra amin'ny teninao ny foko ary mandeha araka ny didinao aho, miaraka amin'ny finoana sy fahatokiana. Tsy manaiky aho hiteny fisalasalana, mandeha amin'ny finoana aho fa tsy amin'ny fahitana. Manangana ny finoako aho ary mitombo amin'ny teninao. Mandroso amin'ny lafiny rehetra ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Amin'izao fotoan'izao dia mandeha any amin'ny fahatongavan-tsaina ny tenin'Andriamanitra dia mandeha any amin'ny fahita amin'ity, amin'ny famokarana amin'ity androandroany ity dia tahin'Andriamanitra to.